Faly nirabantsika rehetra ny ambassadeur ny Joshua Elia. Manome voninahitra manokana ny Dada Maria Ava ary manome voninahitra ihany koa any Joshua. Tonga indray tsika eo amin'ny fampianarana vaovao. Ny androantsika dia mitondra ny laharana voalohany ny amin'izao andihana fampianarana izay ho aroso indray orinasa izao tontolo izao. Mirary soantsika etra samy hotahina soasady eo ampandenesana izao fampianarana izao, ary dia miantso antsika rehetra andao hiaraka anaraka ny teny, anaraka ny fampianarana. Ny lohateny moa dia hoe Iavà no ny tenandry anaran'ilay Andriamanitra Abrahama, ary ny ankoatran'izay zany dia tsy izy ny dikan'izay, izay no porofontsika eto indray. Dia matoa koa fa samy falidontsika ato an-tokantrano ato hiaraka sy hiaina hijery ny fampianarana ny mamarina ny anarany hoe Dada Iavà, Iavà. Voalohany indrindra aloha zany Andriamanitra Abrahama zany, zany Andriamanitra Abrahama zany dia Hebreo, ary izy no niteraka any Ismaël sy Isaka, ary avy eo nefany Andriamanitra io na Elohe eo amin'ny Israelianina, izay ny dikany Andriamanitra zany Elohe amin'ny Israelianina, dia nanao fanambarana fa any amin'ny taranaka makany amin'ny Isaka no ahafantarana anazy, any izy no mandeha. Ka mbola tsy hiditra eo aloha tsika, fa aleo tsika aloha hijery an'ilay hoe iza ilay anarany. Dia izay tsika vao hijery hoe iza daholo no mahalala anazy taorianan'izay izy nahafantatra azy izay. Dia hitantsika fa ny farana tany amin'ny Moshe io fahalalana anazy io. Moshe na hoe Moïse ozy ny sasany, na hoe Moses ozy ny sasany, na hoe Mosa ozy ny Silamo, dia hiaraka ho jerevantsika daholo ary ny teny nambaran'io Abrahama io sy Moshe mikasika amin'ny anarany. Mialoha izany aloha zany dia hijery datitsika hoe tany amin'ny taona firy no nisy zany Abrahama zany aloha, ary tany amin'ny taona firy no nisy zany Moshe zany aloha, satria nanonona anarana tokoa zareo mianaka ireo. Satria azo lazaina hoe zafikely lavitra be mihitsy zany Moshe zany, zany hoe mety taranaka any amin'ny fahadimy any ho any angambany io Moshe io. Raha ataontsika hoe maka taona hoe eo amin'ny 100 taona eo zany sala taona tamin'izany dia maty, dia any amin'ny taranaka fahadimy misy an'izany ary Moshe zany taorian'ny Abrahama. Ka ho jerevantsika aloha zany ndaontsika naraka kely tantara hoe tamin'ny taona firy nisian'izany i Abrahama sy Moshe zany, satria izy no niaraka tamin'io Andriamanitra io voalohany ary nanonona ny anaran'io Andriamanitra io mihitsy zareo. Dia aloha jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy nisy azy, ary ao anatin'ny boky inona no misy amin'izareo. Dia ho jerevantsika hoe ny boky misy azy aloha mazava ho azy fa boky ny Israelianina zay, ary io dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any raha ny exactitude dia eo amin'ny hoe eo moins 1800 eo angambany izy io. Andao koa no jerevantsika kely araka ny manampahaizana moa fa samy mahafantatra ny tantara araka ny sary misy hoe tamin'ny taona firy ny existe zany ataontsika Abrahama zany. Hoe jerevantsika kely somary hijery kely tsika aloha hoe azo kely tsy maintsy mbola jerentsika ataontsika miadana mihitsy.
dia manaraka tsika ataoko miadana be mihitsy ny fandeha tantara dia rehefa misokatra le soratra ka mialohan'izay aloha zany dia efa tantara amintsika hoe i Abrahama io no niona tamin'io Andriamanitra io voalohany. Efa meko moa ny daty araka ny teneko nareo hoe tany amin'ny taona moins 1800 misy anazy io. Zay ho jerevako kely vetivetika io. Fa aloha rahantsika maso kely aloha izay sary izay hoe tany hoany nisy an'izay tany amin'ny taona moins 2000 ary Mose kosa dia tany hoany amin'ny taona moins 1500 manodidina tany zany. Zany hoe fa ela moa ny tantara fa hoe mavoaka antsika eto ihany hoe tany amin'ny taona firy no tena nisy anazy io. Ary io Abrahama io no nanonona n'io Andriamanitra io voalohany. Ka izy moa zany amin'ny maha-Hebreo anazy, amin'ny maha-Jiosy anazy, amin'ny maha-Israeliana anazy satria izy no niteraka an'ireto Israeliana reto dia ao amin'ireo Israeliana reo zany retantsika ny boky. Zay zany izy andaraka kely an'le tantarantsika dia tsy maintsy alefantsika araka ny tokony izy dia hitanareo tsara hoe tena voaporofo mihitsy fa zany Abrahama zany dia tany aloha be tany dia Mose koa tany aloha be tany ary izy mianakareo niara-ny antson'io Andriamanitra io dia hojerevantsika izy le nantsony dia hitanareo tsara fa le nantsony izy mianaka irio dia le hoe Yahva. Ary tao amin'ny andro Mose moa dia tena lasa hoe Yahva zay zany hoe tena mipetraka tsara mihitsy zany le anarana hoe io Yahva io raha ny Andriamanitra Abrahama io le tsy tia fahotana ary tsy tia mpanao ratsy. Izay le voalazany amin'ny Isia 7:1-2 Isia 7:1-2 hoe indro ny tanany avatsy fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary. Isia moa zany dia manana n'Andriamanitra ny Andriamanitra Abrahama ihany ny Andriamanitra Isia satria mpaminany Israelianina daholo reo. Zany hoe tia resatsika zany dia zareo Israelianina satria Abrahama dia razamben'ny Israelianina ary reo Israelianina reo no tena niaraka taminy. Jerevantsika daholo izy zay no mahatonga ny hoe ao amin'ny bokin'ny Israelianina no entanao tantaran'io Abrahama io fa tsy any amin'ny boky hafa mihitsy fa ao amin'ny bokin'ny Israelianina. Samy maniry tia hita daholo sy tia hainy daholo tsika rehetra zao dia aloha jerevantsika hoe iza ny tena anaran'io Andriamanitra Abrahama io dia ho porofontsika mihitsy ny izy hoe tena io Yahva io mihitsy ny ve. Izay no porofontsika aloha zany amin'ny androany dia tsy misy mahafantatra n'io Andriamanitra io fa tsy Abrahama dia Mose. I Mose moa zany nantsona hoe Moïse na hoe Moses ozy ny sasany na hoe Mosa ozy ny silamo dia izy ihany koa nanonona n'izay anarana zay hoe Yahva zay. Olotra rehevantsika daholo zany zay ka nidirantsika ho Mose dia tsy maintsy hijery ny taranaki Abrahama antsika hoe nakaiza ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakaiza dia hitanao fa niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakao amin'ny Isaka araka ny teneniny ary ny mahafantatra n'izany tantara ny teneniny zany dia mbola zareo Israelianina ihany satria i Mose daholo no nanoratra n'io tantara rehetrarehetra nataon'i Abrahama io. Mose zafikeliny zany dia izy no nanoratra anazy zany dia tonga teo amin'izay fahafantarana ny anarana zay hoe Yahva dia manome ny fanaporofona amin'izay moa zany tsika eto fa dia hojerevantsika kely eo amin'ny raha manana larosy ianao zany hoe ny larosy zany karazana encyclopédie anankiray izay misy mitenin'ireo mpikaroka eny na tsy mikaroka raha moa dia efa mahafantatra hoe zany Abrahama zany dia efa tany amin'ny taona ela be zany tena izy. Ka io Abrahama io zany voalaza ato zany misy ohatra hoe Abrahama zao ty ambony indrindra ty ato misy ohatra hoe encyclopédia Abrahama zany misy ohatra io zany zany hoe momba ny Abrahama zany resantsika ity. Donc cet article fait partie du dossier consacré au judaïsme. Zany hoe zareo Jiosy zany no tena manana an'ity tantara ty satria Andriamanitra Jiosy ndesana dia Abrahama Jiosy razamben'ireo Jiosy reo izy io. Dia jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy zany nisy zany Abrahama zany tena jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy taloha izy io. Dia ny voalaza ato zany hoe patriarche des Hébreux
dans l'année moins avant l'an 0 zany izy tia 19e siècle avant l'an 0. Cela veut dire zany hoe tany amin'ny manodidina ny moins 1900 moins 1800 tany hoany zany ny année nisy an'zany Abrahama zany zay razam-ben'ny jiosy na ny israelianina tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany. Misy moa manome précision mihitsy ny sasany am'ireo ohatra ny hitantsika amin'izany ohatra ny sasany zao ato amin'ity zareo mpanoratra ity hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany. Ary ohatra ny hoe jerevantsika ty sary ity dans le calendrier hébraïque la tradition juive s'appuie sur le Midrash Seder Olam Rabbah qui fixe la naissance du patriarche en l'année 1948 après la création, soit 1802 avant l'ère chrétienne. Zany hoe talohan'ny l'an 0 zany dia tany amin'ny taona moins 1812 talohan'ny l'an 0. Zany sary anankiray hitantsika ohatra mba lamina kely le sary keto Valérie fa hotana be mihitsy le sary ato tena olana be mihitsy izy. Zay sary jerevako reto moa zany resaka zany fa tsy ny sary eny mitokantranonareo any mba mijery sary koa za eto. Dia eo zany ny filazana zany tao anatin'le encyclopédie Larousse teo dia samy laza fa tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany daholo zany no nisinzany Abrahama zany tany zany. Zany hoe tsy misy talohany dia inona zany ny fiantsoana io Andriamanitra io Abrahama io ny Andriamanitra ny anarany ao amin'ny bokin'ny Jiosy satria ny Jiosy no manana an'io boky io zay le hoe Sefer Torah des Juifs. Ka ny Sefer Torah zany dia ny boky nosoratan'ny dadabe Moshe ary ao anatin'izay boky zay no misy ny tantaran'ny Abrahama satria izy no tany amin'ny taona moins 2000 tany hoany zany moins 2000 moins 1900 eo zany dia aleo zany ny tantarana zany no jerevantsika any amin'ny boky Sefer Torah ny Jiosy satria izy ny tranainy indrindra ary tsy misy manana boky afa-tsy zareo Jiosy zany boky tranainy zay le hoe Sefer Torah. Ny boky rehetra zao taty oriana daholo raha raitsika zao ny bokin'ny Silamo dia tatika hatramin'ny taona plus 600 taty vao nisy ny bokin'ny Silamo. Zany hoe taty oriana elabe zany mbola taty oriana nateran'ilay mpaminany farany israelianina satria ny mpaminany farany israelianina dia ny prophète Yahoshua no anarany. Le dernier prophète des Israéliens s'appelle Yahoshua. Any hoe ny mpaminany farany israelianina dia Yahoshua. Ary io ilay hoe tany amin'ny l'an 0 moa nametrahan'ny olona anazy io lay novain'ny olona hoe Jesosy Kristy na hoe Jésus Christ zay c'est un faux Dieu. Ce n'est pas un Dieu grec, ce n'est pas un Dieu des Israéliens, tsy andriamanitry ny Israeliana io fa andriamanitry ny Grika miforoporonin'ny olona fa tsy andriamanitry ny Israely zany io. Zay izy ka taorinan'ny l'an 0 zany vao ny Islamo no nanoratra ny bokiny ka noho izany zany taraiky be le izy tsy maintsy ny zavatra original tany aloha no jerevantsika ny marina zay tany amin'ny taona moins 2000 hitantsika tao anatin'ny rehetra zay nahokaronao io dia amita foana hoe manodidina tany amin'ny Mose taty oriana Mose moa na hoe Moïse na hoe Moses ozy ny anglisy misy koa ny hoe Moussa ozy ny Silamo dia izy indray dia tany amin'ny taona moins 1500 tany hoany Mose zany reka antsika jeren'izay date de naissance Mose zay antsika approximative indray izy aloha dia jerevantsika tindray aloha izy moa ny atao anatin'ny baiboly ato ny anarany dia tsy misy ataontsika zay fa le anarany hoe Mose anarana Jiosy zay. Eto indray tsika zao mahita hoe voanoka mihitsy tsy zao mihitsy ny teny ato hoe par conséquent Moïse qui selon la Torah io le voanesantsika teo Torah io a vécu 120 ans serait né en 1560 avant l'ère commune. Il serait mort en 1445. Zany hoe ny fikaroan'ny
pikariko an'leny ina moa le pikaroko an'le ina moa zany le pikaroko an'le datidata iny de nametraka hoe Moïse de tany amin'ny taona moins 1500 tany hoany no nampisy a Moïse zany hitatsika io izy io zany hoe mbola tsisy talohany koa io zany tsika rehetrarehetra hoe na ny bokin'ny silamo koa na mbola tateorinana be mbola voakakoriala izy zany hoe raha tsika mamaky dôdy hitatsika mihitsy ny hoe marina ny teneniko tanareo fa tsy mamorona aminareo mihitsy ny i databe Moïse ndray zany de araka ny vola teo tany amin'ny taona moins 1500 tany alohan'ny l'an 0 zany dikan'izay ny tena misy iny atsika jery toerakafa ndray aloha mbola tsy hidirantsika ty aloha fa jery toerakafa atsika aloha satria ato tsy ny tantara ty anakaiky aty fa hijery anakaiky atsy ty le nivovakitsika teo aloha jery hafa tsika mbola tsy mahita atsika aloha fanareo izy kiariko kely ihany le hoe mamepolo fanareo zany hoe tany amin'izany daty manodidina zany mihitsy ny daty naterahan'ny Mose zany ty zao misy anakaiky koa satria araka ny fikaroana nataony aloha afaka mikaroka daony nareo na nareo koa raha mba afaka mikaroka koa de ny tindray zao ato na ny dididina tany amin'ny araka ny fijerevana moa zany tsy hitako ny mentidy eo izy ty portrait de Moïse non Moïse Ben Amram de la tribu de Lévi zany hoe taranaka ny Lévi izy zany naissance tany amin'ny taona moins 1280 tany hoany zany hoe fanakaikaiky tany moins 1250 moa zany zany hoe Mose zany sy Abrahama de samy tany aloha be tany daholo tany moins 1900 ny dadabe eny de ny zanany ndray taty amin'ny taona moins 1500 normal zany satria taoriana zany de nisy le hoe fitondrana zanak'Israely ho andivy tany Egypta mandritra teo amin'ny 700 taona teo ka raha ny 1900 anatsorana ny na 1700 teo zany na 1800 anatsorana ny 500 de manome ny 1200 eo zany raha tany 1800 na 1700 manodidina any anatsorana 500 elanelana le 700 na 500 taona manodidina akoatrany ererana fotoana ohatrany hoe ny date de naissance tena réel mety misy erreur kely misy marge de erreur kely fa le tranainy tena resantsika hoe lay tena hoe efa tranainy be de mazava fa reo ny ela indrindra ka tsisy manana daty marina anarana marina afa-tsy reo efa tranainy reo ary eo anatin'ny torahany jiosy mihitsiny no misy an'izay zavatra zay ary ny bokyny jiosy no atao hoe Sefer Torah reo ny boky tranainy indrindra zany hoe tsy misy manana boky tranainy indrindra mikasika an'io tantaran'ny Abrahama io afa-tsy ny bokyny soratan'ny Abrahama sy ny bokyny soratan'ny Mose zava ny anjareo moa zany lovantsofina de fa Mose ny tena nanoratra ny rehetra am'izay de hitantsika am'izay fa reo ny tranainy indrindra raha ijeandrentsika ny bokyny silamo zany na musulmane de hitantsika fa taty amin'ny taona plus 600 vao nisy zay boky zay zany hoe efa taty oriny ela be zany no zany zany tsika zany tsy maintsy mijery ny famarinana atsika satria famonjena de hoe mamonjy olona atsika aiza ny fomba hamonjena olona de miteniny marina dikan'izay tsika jery za tsy mamorona mihitsy ny fa boky foana no resatsika hoe aloha rahatsika kely eto zany amokany hoe tamin'ny taona fendray nivoan'ny bokyny silamo anjerevantsika eto zany de trany dia avoakatsika ry zany ny filazana indray aty tsisy afaka hiteny tsy marina kosa ny teny satria ny boky ara de milazany zany ny sary rehetra koa ny teny an'izay
Il est composé des révélations faites par Dieu au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel entre plus 612 et 632. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. Voilà. Zany eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe ny bokyny silamo kosa zany zay noentin'ny prophète Mahomet ozy ny ao amin'ny fivavahana silamo dia manodidina tany amin'ny entre 612 et 632 tany ho any. Zany ny taona nanamboarana anazy zany zay. Satria za teny hoe année de création du Coran zany nataoko titreria dia afaka manoratra an'izay daholo nareo dia io ny dady avoaka an'izany zay. Dia tinay misy mbola fanazavana anankiray quand est sorti le Coran, les plus anciennes versions complètes du Coran dateraient du 9e siècle. 9e siècle, des fragments très rares pourraient remonter à la fin du 7e siècle ou du début du 8e siècle. Zany hoe tokoa zany dia misy milaza indray hoe somary tadika hatramin'ny taona moins 600 taty ho any daholo zany le izy, zay ny tena tinitenina zany zay. Ary izy nanoratra ny Coran voalaza ato mihitsiny mazava be fa anatin'ny bokinareo any daholo zany. Dia ny voalohany tany moa zany dia ilay mpitarika anazy efa aketsika tanareo tany dia tony anisan'ny mpanoratra tony dia ny kalifa Abu Bakr tany amin'ny taona 1632 1634. Reto zany efa ilay mpanoratra taty aoriana fa ny création créateur an'ilay izy dia efa hitantsika tanareo tanikatra hoe ny prophète Mahomet no nanoratra an'izany Coran zany, bokin'ny Coran zany tamin'ny alalan'ny fanambarana zany mazava ho azy Gabriel archange, anjely Gabriel zany raha mijery dia tany amin'ny taona 1612 sy misy 1632 tany ho any zany. Dia mazava ho azy zany fa raha izay sary nresantsika teo zay dia ny manana ny tranainy indrindra ny amin'ity resaka Andriamanitra Abrahama ity, satria moa tsy ny Silamo koa miteny hoe Andriamanitra Abrahama, ny azy moa teny hoe Ibrahim ny anaran'ny zareo ndray, fa Elia miteny hoe Abrahama satria ilay izy tany amin'ny bokin'ny Jiosy nahitana anazy voalohany dia ny Jiosy nanona hoe Abrahama, dia zany hoe ilay Andriamanitra Abrahama zany dia tena i Abrahama mihitsy, zay no anaran'izay. Ary satria moa samy miaraka milaza fa samy miteraka ny Ismaël sy Moïse ireo na i Mose Isaka samy miaraka niteraka ireo dia mitovy ihany zany le izy ny dikan'izay sary io, satria Abrahama dia niteraka ny Isaka sy Ismaël tokoa. Dia zay mitokontsika hoe miverintsika ny amin'ilay anarana original dia le nitenen'ny Mose ary tenen'ny Abrahama dia ny Andriamanitra Abrahama sy Mose zany iza eto jerefantsika amin'izay ary any amin'ny Sefer Torah. Ino ato hoe Sefer Torah? Ny bokin'ny Sefer Torah dia ny boky tranaindrindra ny soratan'i Mose, zay ny ato hoe Sefer Torah, boky nosoratan'i Mose io. Ary boky nosoratan'i Mose io ao anatin'io ny tantaran'ny Abrahama, ary atin'io tantaran'i Mose niarahany tamin'ny Andriamanitra sy ny niarahany tamin'ny reto Israelianina reto. Ka raha vao mino Mose ianao zany dia mino ny Abrahama dia tsy maintsy jerevantsika ny tantara original araka ny bokin'ny Jiosy, ny Sefer Torah, satria io ny écriture tany amin'ny taona moins 1200 moins 1300 tany ho any, ohatra izay koa ny Abrahama tany amin'ny taona moins 1800 1700 manodididid tany daholo arakaraka ny daty moa, tsy dia tsika tsy miadihevitra hoe firy ny exactitude ny daty fa ny jerevantsika iza ny trandray indrindra. Fa akamatra ny zay dia mety efa tsy haintsony tena original hoe tamin'ny taona firy mariny ity, fa ny jerevantsika dia hoe iza ny tena le livre le plus ancien, ary iza ny tena tranainy indrindra, fa any no hitantsika ny fahamarinana. Dia mazava zany fa arak'izay nomeko antsika teo dia misy référé amintsika zany amin'ny bokin'ny Jiosy, ny Sefer Torah ny Jiosy.
Atsika re jerikely nety hoe Sefer Torah raha misy ato. Zany hoe manometsika ana foana zany a hoe zao ny fomba fijery famarinana de afaka midinenao koa re afaka mijery. Ty ny Wikipédia ny Sefer Torah ty efa tsika ampidirina. Le Sefer Torah en hébreu, livre de Torah, ou plus exactement rouleau de Torah en pluriel, Sifrei Torah, est une copie manuscrite de la Torah ou Pentateuch, le livre le plus saint et révéré du judaïsme. Io zany izy de milaza mihitsy hoe ny Sefer Torah de ny bokin'ny Jiosy lay tena tany aloha tranainy indrindra zany. Zay ny tena tenena am'izay sary zay zany araka ny voalaza ato zany. De ao anatin'eo zany moa ny teny nambaran'ny Moshe, livre de Moshe na atao hoe Pentateuch zany. Production d'un Sefer Torah eo ambany indray. Selon la loi juive, un Sefer Torah ou Sifrei Torah est une copie du texte hébreu des 5 livres de Moïse. C'est le Pentateuch. Pentateuch zany. Zay. Ka eto zany lay atao hoe Sefer Torah zany de le boky 5 sorata amin'ny Moshe zay le hoe Pentateuch zany. Mazava tsara am'izay hoantsika rehetra. Zany hoe ny Sefer Torah zany misy ny original ny boky ny sorata amin'ny Moshe. Le tany amin'ny taona moins 1200 na moins 1300 tany alohan'ny l'an 0. Io zany tranainy indrindra. Mazava ho azy zany fa raha ijery anarany Andriamanitra Abrahama zany tsika de ijery ny anarany araka ny bokin'ny Sefer Torah ny Jiosy io. Ary tsika manana to, Eliam manana, mandao jerefa tsika to hoe nanonona an'io anarany tokoa ve Abrahama de anaran'io Andriamanitra io. De iza ny anarana notonon'ny Abrahama satria zareo ny tranainy zany. Zany hoe zay tateoriana za mazava ho azy fa tsy azo considérena. Ny antony raha mahita ny original ve anao tsy ele hoe makany ny original automatique nge zany. Ka rehefa ho any amin'ny original tsika ny anaran'ny Andriamanitra marina original de aloha zay notonon'ny Abrahama sy Moshe no jerevantsika. Iza ny tonono zareo araka ny Sefer Torah ny Jiosy satria mazava be hoe livre en Torah de sorata Moshe vitantsika io le Pentateuch zany io livre de Moshe io livre de Moïse ny atao hoe Pentateuch zany io misy an'io entre parenthèse mangamanga io livre de Moïse na Pentateuch zany. Zany hoe ny Pentateuch zany soratra Moïse zany hoe ny boky 5 Genesis, Exodus, Numérie, Leviticus ary Deutéronomie. Zay moa zany livre soratan'ny Moshe zany fa misy ny tantaran'ny Abrahama kosany misy ny tenin'ny Abrahama teo amin'ny bokin'ny Genesis. De ndao tsika ry jery ny tenin'ny Abrahama raha ny antsoan'io Andriamanitra io izy de iza le nantsoiny araka ny bokin'ny Jiosy atria de mahay an'izany daholo ny rehetrarehetra ne. Amareko fa zany tsy misy fanaratsiana n'iza mihitsy zany tandremo fa zany Elia zany de mpamonjy olona ary mpanavitra olona de misintona ny olo hoe andao hitodika any amin'ilay tena Andriamanitra marina mamonjy manala ny fahotana ary tsy tia fahotana. Satria ny objectif an'io Andriamanitra Abrahama io de manala olona fahotana ary mametraka olona rendre quelqu'un parfait. Zany hoe atao zay atonga olona anankiray ho parfait. Ary tia Andriamanitra Abrahama toy communauté zay anarana hoe Yahava ho jerevantsika de lasa parfait ny olona miaraka aminy ary tia olona miresaka aminareo ty ny parfait voalohany eto ambonin'ny tany Elia. Raha tsy zany hoe zay hiantsonareo hoe ndao hiaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama zay tena maro io fa zay miaraka aminy hoe tena lasa parfait rehefa avy eo ndao hiaraka aminazy zany. Zay ny anton'izao famonjena zao satria io Andriamanitra io de parfait.
raha tsy zavy izy miteny hoe za tsy araka min'nympanota, tsy mila olona non parfait izy zany, tsy mila olona tsy tanteraka izy zany, fa ny ilainy dia olona tsy manota intsony. Ary zao ely mampianatra anao ny fampianarana zao dia mitarika sy mitaonanao ho lasa ho tsy mpanota intsony, satria efa be dehibe ny tsy mpanota eto ambony tany izay miaraka amin'ny Elia, ary ianao anisan'ny antsoina satria io Andriamanitra ny Abrahama io lazaiko anao tsy tia mpanota zany io, tsy tia mpanota io. Zay no natonga ny mpaminany Esaia amin'ny teny hoe tsy mihain'ny mpanota zany io Andriamanitra io, ary tsy mihain'ny olona tsy tanteraka. Ho resantsika daholo moa zany fa leo dia tsy kelikely aloha dia ho porofoko aminareo amin'izay olombela rehetrarehetra fa mpanota daholo nareo rehetrarehetra reo. Na misy miteny ary ihany hoe zay tsy mpanota dia mbola mpandainga koa ianao, fa mpanota daholo nareo. Fa ny ateo tsy mpanota dia miantso ny Andriamanitra Abrahama hoe Yahva io. Daholo jereva antsika raha ny tenin'ny Moshe mikasika ny dadabe Abrahama zany, vakentsika aloha amin'ny teny gasy, lasa le teny gasy teo aloha merina kely karoka an'izy teo. Somary jelikelytsika. Genesis zao 18 ataoko amin'ny teny gasy dia avy eo avadiko amin'ny teny hébreu. Genesis 18 zao ny vakitsika voalohany. Genesis 18. Ary nifindra ny ala teo izy hankany amin'ny tendrombohitra atsinanan'ny Betela, ka nanorina ny lainy teo anelanelan'ny Betela tao andrefany Siai tao atsinanany, dia nanorina na alitara teo koa ho an'ny Yahva izy, ka niantso ny anarany Yahva. Tsy izy io fa i Abrahama io resahany teo niantso ny anarany Yahva i Abrahama zany. Ray zay. Genesis 13:4. Genesis 13:4. Dia tao amin'ny tany izay nisy ilay alitara nataony tamin'ny voalohany izy, ary dia niantso ny anarany Yahva teo Abrahama. Ny Abrahama zany dia niantso an'ilay Andriamanitra tanarany hoe Yahva. Dao tsika ry jery an'io anarany io tokoa tsika amin'ny teny jiosy, satria ty zao ohatra ianao teny gasy ange fa sy teny hébreu, dao vakitsika ary ny teny jiosy zany. Dia vakitsika ny teny hébreu amin'ny bokiny Sefer Torah jiosy. Mamaky an'ity zany tsika zao. Vakitsika le Genesis teo Genesis 13:4. 13:4 angamba izy teo. 13:4. Ty zao anakaiky fotsiny dia fahampy antsika zany ty zao. Eto sika le hitan'ilay anarana hoe Yahva. Voilà. Eto zany ny teny hébreu le rangitra koa dia hito le Yahva zao hito. Izy hoe aleo alaiko sary dia hitanareo. Alaiko sary le izy. Opiako sary kely dia avy teo dia transferiko aminareo amin'ny eto ihany fa tsy mandeha lavitra koa fa eto ihany. Hitanareo amin'izay le izy. Izy zao ilay ino moa? Ilay Yahva zao ty. Io. Ilay matotsika menamena. Io. Ty zao le Yahva ty io zao ilay anaran'ny Andriamanitra ny Abrahama io Yod Ea Evava Ehe. Io zany le anarana io. Io ataontsika maitsomaitso eto ambany eto. Ohatrany tsy dia tsara. Da matsatsotsatso le tsoratra fa tsy manino. Io zany ilay anaran'ny Andriamanitra Abrahama dia hito ny famakinana azy eto zao. Aloha alefantsika amin'izay ty ampidirina. Io tafiditra dia vakitsika amin'izay dia ny fiantsonany ty anaran'ny hébreu ty Yod ty voalohany ty He ty faharoa ty dia Vava ty manarakaraka ty dia He. Dia ny fiantsonan'io Yahva. Zay ny fiantsonan'izy io. Zay ny anaran'izy io zany rehefa vakina. Hoe somary azavaiko amintsika kely amin'ny teny anankiray. Io tsy aloha jery
tsara ngama letsika mitsandy mijery ny teniny dadabe Mose satria i Mose no efa namaky an'io anarany voalohany a dia aleo alaitsika avy hatrany ny fomba namakiny anazy zany tandy azakazaka makany amin'ny Mose satria i Abrahama ny antsoan'io anarana io Yahva io a dia tao jerevantsika koa ny eny Mose zany iverenantsika le ato io dia io le Yahva teneniko anareo zany ty saingy ato moa zany le traduction le anarana misy miady hevitra be amin'ity anarana ty hoe ina marina ny tena famaky an'ity satria lay Yahva eto zany aveko alaina sary kely le mandeha dia ho jerevantsika fomba famaky anazy a dia izay mamaky an'le nanonoka anazy nefa ny afaka amin'ny fahotana zay ny zavatra misy zay dia ity Yahva ty a ty ody hevy ty a ito famakina anazy ito zao io famakina anazy dia ny famakinan'io a ho ampianariko atsika eo rehefa aveo a iod ia e ahasa e vea e ahasa toy ny ahoana ny fomba anaovanao zany ka itinga io vakikio e fa azavaiko andreo ny fanoratana anazy zany hoe ny jiosy mantsy mamaky teny avy any amin'ny droite makany amin'ny gauche dia ny famakinan'io a Yahva zay ho ampianariko anareo mihitsy aveo aloha jerevantsika fotsiny le sara zany hoe ity zany rehefa tena vakina am'izay fomba famakitsika normal dia hoe Yahva dosany hoe nitako ato kosany hoe ohatrany hoe W dia ato amin'ity anelanelana ity tsy misy ato zany io teneniko io aiza ny ato ary ahoany ty fantena mipetraka daholo anakireo ahoany ireo teny ireo satria raha amin'io teny Yahva io a dia tsy hita io zavatra io dia osiko mantsana hoe andao ho jerevantsika daholo ny dikany ary aloha ampidiritsika le mandeha zany iny a dia tafiditsany iny aloha dia ndao atsika rijery ny dikan'ireny ndao tsika aloha hiverina makany amin'ny Mose indray dia izay tsika vao hiverina etotsika makato amin'ity teny dadabe Abrahama ty ho any Mose tsika aloha dia rehefa hitatsika ny tenin'ny Mose a dia voavakitsika amin'izay io ahoana ny famakina n'ilay narana Yahva teo zany a ndao vakitsika indray ny bokin'ny Mose zany izany misy anazy indray a ary ika hatramin'ny bokin'ny Exodus ny dikan'ilay Genesis aloha amin'ny teny Hebreo a dia Bereshit ny anaran'ny Genesis amin'ny teny Hebreo dia ndao tsika ary hijery amin'izay le Genesis a fe misy teo bokin'ny Mose ao amin'ny Exode bokin'ny Exode moa dia Shemot amin'ny teny Hebreo io izy io a Shemot amin'ny teny Hebreo dia ty Shemot ty zany amin'ny teny Hebreo a Exodus amin'ny teny hafa firenena amin'ny anglais Exode amin'ny teny frantsay dia vakitsika indray ny Exodus 15 fa ato i Mose no nanona ny anaran'ny Andriamanitra zany Exodus 15:2 dia hitantsika le forme le iode sy teo a fa sady mampianatra anareo a zany eto a ny fomba famakina le teny Hebreo no mamantatra hoe iza marina ny tena anaran'ilay Andriamanitra Abrahama ny fiantsonina n'ilay anarana dia alefako amin'izay alefako en général aloha dia hidirako tsikelikely amin'izay dia aza matahotra fa hainao amin'izay mamaky an'io rehefa avy eo ty izy a le zany le teny azy vizimrat ya ty moa zany ny transliteration n'izy azy vizimrat ya ka ity ya ty zany a no jerevantsika hoe iza ny tondrony ty ya ty fa ty ya ty zany ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama satria io nomeny voninahitra zany ty ny antsony ty ya ty a ty le nantsony Abrahama zany ty tandemeko atsika eto le antsony zany a ty le nantsony a dia inona ny famaky an'ity ty le forme hitatsika teo zao tsika trasy kely izy a fa ty tsika manomboka mamaky teny a dia mahazava-be aminareo amin'izay izy rehefa avy eo ty le anaran'ny Andriamanitra Abrahama zany io iode se dia inona famakiny an'io dia ny famakiny an'io a reo tsika aloha lefa tsika any a inona famaky an'io a reo lefa tsika any loha satria averitsika ho tazomina io rehefa avy eo a dia averitsika indray mandeha inona famaky an'ity a dia mamaly an'izay indray a ny famaky an'ity teny ty a dia itikatra ty ny famaky anazy ty ya ty io donge alaiko sary indray aloha hoe
de averiko aminareo, alevako tsikelikely ho de amizay nareo maraka tsara ity ny famaky anazy ny famaky an'io de ity io ary tsy hovaina zany ny dikan'izay raha vao mahita le forme iodc antsika de ny famaky anazy zay de alefatsika any iny zany de ho ampianariko anareo zao ny dikan'iny ataoko amin'ny tablona akaiky satria efa ampianariko ihany nareo de mampianatra andreo za nahitatsika nyty forme ity de zay vao maky an'le teny anglais rehefa aveo satria mamaky an'le teny anglais tsy rehefa aveo hoe tia ny anarany ty zany misy iode de he de vava de he ohatrany hoe ahoana ny afantarako an'io anaran'io ka amaky an'izay tsika aveo tena anarany izy io de nahita nefa antsika ity forme ity forme ty hitatsika teo ty forme ty hitatsika ty forme ty fa ity forme ty de vakina hoe zay hitatsika teo zao vakina hoe ty forme ty zany le vao ny vakitsika teo zay satria tsika nahita ty forme ty hoe iode de he de ny vakina hoe io noho zany ny famakina an'ity voalohany ty zany ny dikan'izay eo avakitsika ity voalohany ty hoe iode sy ety de ty zany vakina hoe zao de alaitsika sarina iny aloha ho azy nandray antsoratra hoe ny famaky an'io voalohany io satria hitatsika tamin'le forme tao amin'ny dadabe mosy le namaky an'ity forme ty hoe ity forme ty de ny famakina an'ity de mazava zany averitsika fotsiny izy mba tsisy erreur le teny ny famaky an'io atsisy afaka mamaly an'zany ko sady hitatsika le hoe teo de ny vakiny dadabe mosy hoe le izy de tsy misy olo afaka mamaly an'zany ko tsy marina zany hoe iarahantsika neta teo ely izy ary mbola iverinantsika alaiko sarina iny zany dikan'izay de primitsika any fa vita aloha zany anakiray iny de iny de fa lasany izy iny zay zao lasa iny zay ao andray ny famakina an'le faharoa inona le faharoa kay ty ndray le faharoa ty ny faharoa ty tsandeameko ly de aveo vao maky an'le anarana am'izay ty zao aloha ngamba de vakitsika is my strength amin'ny teny anglisy io zany hoe ma force and song ary hirahirako zany and his become my salvation ary izy de lasa famonjena his my zany izy no Andriamanitro and I will prepare him an habitation de aranamboatra fitoerana ao anazy zany hoe ity ty zany no Andriamanitra ny jiosy no anarany ito moa sao de tena mazava be mihitsy izy eto hoe io ambony io na hoe iode he de io ny Andriamanitra ty ambany ty dikany de Andriamanitra zany izy my zany hoe amin'ny jiosy zany ny Andriamanitra ny jiosy de antsony amenarany hoe lay iode sy he mazava be zay tsisy edina hevitra tso fa de efa mazava ny teny dadabe mose hoe ny fiantsonan'io de inona ndray ny fiantsonan'lay anakiroa farany teo zany ao tsika iverina ndray ary any aloha verina ndray tsika am'lay ato ihany ka ena am'le anakiroa farany ndray tsika zany ito ndray atsika efa nahitan'le forma hoe iode sy saingy ato ndray moa nataony hoe yaoe nefa antsika teo vao nahita mihitsiny hoe ato amin'ty transliteration ty de tsy ahoe mihitsy ny vino hoe navoan'le katolika romane hoe iaveo izy ny katolika romane satria ato amin'ny transliteration dia iava ny fiantsonana azy ato zany alaitsika sarindray le izy de mihitsy ndray moa teny hoe iao io fa tsy iava zany de vakitsika ndray le izy hoe disy koa zany sary zany fa ny famakinan'io fetsika ndray mandeha izy ny famakinany ty reo fetsika alaina sary ndray mandeha fa voakitika izy teo de zao araky nampianariko anareo azy zao oke izy ataotsika ty zao izy ty zao le soratra zao de ny fandikanan'io zany ity akaiky neto ty any ity voalohany ty fa hitatsika fa
efa mivakitsika teo iahy ny famaky an'io de ahoana indray raha ny famakina nyty faharoa farany ity le ato zany ty faritsatina azy moa gauche vers la droite de ahoana ny fanoratana nyty le vava sy vava lavalava ehe ahoana ndray ny famakinan'io de ny famakinan'io zao zareo de W A H de eo le natonga andreo amin'ny teny hoe fa tsy ho a famaky an'io fa va mijiosy ny jiosy de mamaky an'io hoe va ao jerevantsika aloha zay teny zay hoe aiza manamarina fa amin'ny jiosy ny W de ve ny famakinana azy de andreo ndratsika jery ina moa karazana encyclopédie akaiky amin'ny Wikipédia ny jerevantsika anazy somary jery taratra an'izay ny atsika zany ndratsika jery kely taratra an'izay sary zay ia moa voatikako sa mbola ao apidikla izy de ndaotsika ijery encyclopédia mitantaran'izay ina moa hoe vava ny fiantsonan'izy io somary jery kely fikaroana aloha amin'ny teny jiosy le izy hoe ahoana ny famakinan'ny W eo amin'ny jiosy de ny jiosy tena nanao fanitsinany teniny fa ny famakinany ina moa ny W amin'ny jiosy de tena vava na hoe ve ny famakinana azy ho jerevantsika ato le izy fahitako le izy zany azo dareo ampidirina am'izay ity dia Wikipédia te Wikipédia moa zany de ny mpikaroka maneran-tany manam-paiza maneran-tany zay mpanao ny fikaroana mombany amin'ny teny amin'ny chiffre amin'ny lettre hoe ahoana fomba famakinany W izy zareo de ny famakinany W izy zareo ty tany amin'ny taona moins 200 tany ary zareo Soferim Jiosy no nohatra n'ity Sofera Jiosy de hoe Sofera de le mpanoratra ny Sefer Torah de raha hoe Sofera am'zareo de reto mpanoratra ireto no nanao fanambarana tany amin'ny taona moins 200 io hitatsika io tany amin'ny taona moins 200 tanoany talohan'ny l'an 0 taloha zay reto hoe BC io zany talohan'ny le BC io zany l'an 0 considéran'io de talohan'ny l'an 0 zany ny dady moins 200 de namoaka fanambarana ny jiosy maneran-tany tany amin'ny taona moins 200 tany fa ny famakina ny lettre W am'zareo de tsy W hoe fa ve ny famakinan'io any am'zareo any ary tsisy afaka iady amiko izy ny tompony teny de tsy enao hafa firenena kory ny andeha maly an'zareo fa adalana zany aty izy koa manana ny cultureny ary manana ny civilisation zay hitatsika eto zany lay vava ty zao lettre vava teo le nresatsika teo hoe vava ny anara izy io amin'ny teny hébreu de mampiandra le teny hébreu de mamay mamaky teny hébreu tsika tany de mahafantatra hoe marina ny tenin'ny Elia ambassadeur-ny Yahosoa fa tena ve ny fiantsonan'io io zany le vava lettre hébreu izy io atao ambonitsika mahita hoe akitsika Israël description date followers prononciation of moderne standard Israël hébreu zany hoe ty zany ny fanitsina ny teny hébreu zay ny disoiny olona de nahitsiny zareo zany hoe filazana description zany filazana ny fitenenana mikasika ny prononciation araka ny fanitsina moderne standard ny teny hébreu zay prononciation zany izy ty io mazava-be sotra hoe prononciation io raha tsy mety eningitsy anao de fanazaveko tany hoe ny fanononana ny teny hébreu araka ny fanononany hébreu anazy standard mihitsy moa ny filazana azy Israël hébreu io lettre hébreu zany izy ty Israeli hébreu any hoe teny hébreu zany izy ty de nanao fanambarana ny hébreu zany fa tsisy afaka iady aminazy fa izy manana ny teniny hoe ohatra anao zao malagasy manana fomba fiteninao ianao ka rehefa zareo azy idiranao ny fiteniny mahafantatra ny tokony ataony amin'ny teniny izy ka rehefa izy namoaka etiny fa makina an'io de tsy idiranao lalina zay fanazy zay ary zay olona nanaraka an'izany tsy mpitenenany zareo zany ka nandeha mahitsy tahaka ny Eliatra de miteny hoe zao ny famaky an'io de tsy manota intsony zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zay mantsy ny objectif
lasa olona tanteraka tsy mety manao ratsintsony satria mahafantatra le anarana marina. Rehefa hainao le anarana marina dia tena tsy manota intsony ao aorianan'izay. Eo a le letra vava dia io le soratra vava hitantsika io a dia io le hitantsika fiteneza vava dia fomba fanoronana io zay ve as in vogue, zany hoe ve ny famakeny izy io zany. Ato mantsy ny prononciation to ambony ato hitanao tsy prononciation approximate western european equivalent, zany hoe mitovy amin'le fiteniny européenne. Ka ny européenne rehefa mety hoe vogue dia vogue ny fiantsony anazy, c'est un lettre V. Donc io zany ny fiantson'ny lettre vavy amin'ny teny hébreu araka ny nanonany Abrahama sy Moshe anazy dia V ny fiantsonana an'le W iny fa tsy WO ohatra ny nataon'ny sasany fa tena V directa mihitsiny raha izay. Jery encyclopédie anakaiky indray tsika aloha Wikipédia anankiray satria hitantsika isa fa Wikipédia io eo ambony io hébreu alphabet wikipedia.org eo ambony io zao hitantsika tsara wikipedia.org zany zay hébreu alphabet dia mazava tsara anao zany fa resaka alphabet tia araka ny alphabet hébreu. Dia jerindray tsika Wikipédia anankiray indray araka n'izay sary zay jerevantsika indray ato ambony ato mbola misy Wikipédia anankiray. Izy ity koa zany tany amin'ny taonina mbola tany amin'ny moins 200 ihany koa ty ary izy ty izy dia navoaka an'zareo tao anatin'ny système photo cananéenne, phénicienne, araméenne ary hébreu. Zany hoe ity fanononana ny teny hébreu ty zany dia aventsika tsara eto alphabet hébreu lay ty araka ny Wikipédia foana iry ambony hoe wikipedia.org eo amban'le hoe Andriamanitra Abrahama eo wikipedia.org hitantsika eo zany hoe teny jiosy zany izy ity. Dia l'alphabet hébreu zany tena alphabet consonante zany hoe abjad. Dia ato ambany eto am'izay tsika zany ijery am'izay hoe tany amin'ny taona moins 200 talohan'ny l'an 0 indray nisy izy io dia hojerevantsika indray ny fanononana azy tamin'izany fotoana zany. Dia ahoana ny fanononana ny lettre V dia anao jerevantsika ato indray izy ny fanononana ny lettre V ry zareo dia ity indray le vava ty io le vava WAW dia ahoana ny fanoratana anazy ny fanononana anazy io V mivaravara be ny fanononana anazy V. Dia ndao hoe jerevantsika ato ambony ato hoe phonème. Ny phonème zany dia son an'le izy mihitsy atao hoe phonème hoe rehefa miantso an'io nom io anao dia ohatrany ahoana ny nom io dia hoe V, tena V mihitsy V fa tsy hoe O fa V va zay. Izay le hoe napetrany ato zany ny phonème an'izy io V mivaravara be io notoka fahitanao ndraiky io V io zany ny fiantsonan'le vavy io V dia io le vava io. Ny phonème an'izy io zany nany rehefa tononona amin'ny vavasilina izy dia V ny fanoratana azy araka ny Wikipédia. Zany hoe tsy misy olona mahazo mamaly tsony fa ny vava tena V mihitsy ny fiantsonana azy. Ndao ary iverenantsika amin'izay ary le teny hébreu nefa jerevantsika tany aloha teo zany iverenantsika amin'izay izy satria efa nalaintsika sary le izy dia melony akatsika sary anazy dia aleo zany anoratra aloha soratako mihitsy le nampianariko anareo teo dia fafatsika aloha ty zao dia aventsika soratana amin'izay le izy dahoarany ty zao le voalohany yoda dia he dia ny famaky an'ity ozy ny jiosy le voalohany ty zany tia toko eto ambany eto zany ny famaky an'ity dia ty zany I dia ny famaky an'ity ahas zay ny famaky an'io toko tsotsotra mihitsy izy donc zany rehefa tambatra le izy dia tena ho soratantsika amin'ny normal dia lasa mivadika hoe ya soratantsika eto amin'izany hoe ya zany ny famakinan'io ya zay mazava zay io zany ny dadabe Moshe ny antso an'io dia tsy azonao lavina fa rehefa mahita ny forme io anao zany dia ihany fiantsony dadabe Moshe an'io. Dia tindray tsika ary amin'le W aloha raintsika sary ty aloha
de rehefa tsika any iny de efa afaka mijery an'iny nareo rehefa avy eo de rehefa tsika any iny zany io le hafa tafiditra amoaka sarina ndretsika zany lay WAH fa avetsika soratana foana aloha zay efa teo mba ho famarinana amin'ny fampianarana anareo petraka tsy le iode de hea de vava de he ahoana ny fanonana an'ity de tsika teo nahita tsara fa ny nananonana ny zareo hébreu an'io de nataony hoe WAH zay ny voasoratra atao anatin'ny transliteration de ny hébreu nametraka mihitsy ny fanonana an'ity vetia vo hitatsika teo mihitsy ataotsika maintsomaintso tsara mihitsy ity ozy izy ny famakina an'ity dia v no zany zany rehefa mamaky an'ity zany tsika de lasa hoe v de a de h zany hoe ny famaky an'ity zany dia va ataotsika normal am'izay satria tsika mamaky de gauche vers la droite normal de va zany dikan'izay va atambatsika am'izay arany satria ny famaky an'ity ozy ny hébreu va de apitsika an'ity am'izay apitsika an'ity am'izay eo anoloanany ity nefa ny famakina an'ity ozy zareo hébreu de atao hoe ya grec ah ya de rehefa atambatsika zany ny ya de ny va de io ny mamoaka hoe izy am'izay no avoakany ataotsika mavomavo ya de voalohany zany le iode c ary va VAH io le yava antonon'ny dadabe Mose yava zay hitatsika zao le fanonana ny 4 lettres hébreu les 4 lettres hébreu zany hoe anarany hébreu zay miteziny anarany Andriamanitra ny Jiosy Abrahama io Andriamanitra Abrahama satria Abrahama no nanonona an'io anarany hoe yava io de ny fanonana an'le lettre hoe iod he vava he ozy ny hébreu de yava ny fanonana an'io de tsy misy hafa firenena mahazo manovany zany satria zareo tompony no miteny azay dadabe Abrahama ny antso an'io Mose ny antso an'io de ny anaran'le Andriamanitra manala ny fahotanany Jiosy mahatonga le olona tanteraka ary tsy manota intsony yava no anarany ianao zany rehefa teo afaka amin'ny fahotana tsy anota intsony tsy teo vereny amin'ny fahaverezana mandrakizay de manatona n'io Andriamanitra Abrahama yava io satria sady nantsony Mose nantsony Abrahama am'izay io nantsony izy mianaka ndao tsika hiverina amin'ilay resitsika sary indray tia raha misy maniry ny fampianarana moa de efa resitsika antsoratra iny efa tsika niany iny zany verina am'izay tsika zany amin'le tena soratra hébreu dao ary Exodus chapitre 15 verset 3 Exodus chapitre 15 verset 3 zao ndray moako zany ny fandehan'le teny eto zany ny famakina ty teny hébreu ty zany io zao le teny hébreu ty zao le terme hoe yava de rehefatsika inona mivaky n'io teny io yava ish milshama yava shmo de rehefatsika nydikan'io ato ty moa zany le fandikana teny diso nataon'ny katolika romana nataony hoe Yahweh ny anarany raha tsy existe zay terme zay zay natonga ny hoe efa nesorony zareo anatin'ny baiboly zany terme Yahweh zany satria tsy existe ao zany de zao ny teny ato hoe yava izy manno voa adiako amin'ny teny France malagasy de hoe yava dia lehilahy ho amin'ny miady mpiady izy zany dikan'izany yava izy his name yava ny anarany to moa zany hoe dika teny diso to ny avy eto satria tsy izy reo dika teny katolika romana reny de tsy raisitsika fa satria nadika avy amin'ny teny katolika romana io mandika teny io fa ny original ty ny original ty le yava is milkama yava shmo original fa transcription fa transcription mbola tsy complet de zay natonga anazy ny complété ke zao ny tena fiantsonan'io ary zao ny tena anarany io amin'ny Jiosy de dika shmo anarana zay mahatonga anazy hoe yava is his name dika name zany anarana zany zany hoe yava no anarana hitareo zao hoe na ny katolika romana koa raha nandiso an'io samy nandiso ny protestanta nanao hoe Jehova katolika romana nanao Yahvé de samy lasa mpanota dao izy rehetra
dia tsy haiko izany le anareo na mba inona ny antsoanareo any, samy manontany tena daholo nareo any hoe iza le natsoanareo zay miantso any Andriamanitra Abrahama. Samy mamadibadika ny boky nosoratanareo any nareo rehetrarehetra, fa ny bokin'ny Jiosy dia milaza sady afa-pahotana sy tsy manota intsony zay miaraka amin'ilay anarana ny tenen'ny dadabe Abrahama sy dadabe Mose. Ny anarana ny tenen'ny dadabe Abrahama dia Yahva, ary ny fiantsonan'ilay ray anaran'ilay ray amin'ny voalohany hoe Yod-She dia hoe Yah. Dia izay no mahatonga ny anaran'ny io Andriamanitra Abrahama io hoe Yahva. Ary izay ny antsoan'izany anarana zany dia lasa tanteraka daholo ary lasa tsy mahay manota intsony ary izay ny planin'io Andriamanitra io tena izy ho lasa tsy mpanota ny olona, ho lasa tanteraka ny olona, ho lasa olo-marina ilay olona. Tena manana ny fiainana manak'izay. Anjaranao izay maheno anary aloha zany zao mieritreritra, mbola hanompo Andriamanitra tsy izy venao, mbola hanaraka Andriamanitra diso anarana venao. Izay na tonga nanome an'ilay daty teo, izay na tonga nanome an'ilay daty teo hoe jereo amin'izay ilay anareo izy natsoanareo any. Nanome daty aho ho an'ny Sefer Torah-ny Jiosy momba ny Abrahama, momba ny Mose. Dia nanome daty koa dia samy mandray resona amin'izay satria samy nandiso daholo angeny ireo olombelona rehetra. Nanome daty koa ny bokin'ny Silamo hoe tany amin'ny taona plus 600 vao navoaka ny zareo. Dia iza zany no anaranao raisitsika zany raha tena hivavaka marina ianao. Dia valy raha tena hivavaka ianao andana miverina ny original dia ho afaka amin'ny fahotana ianao, tsy hanota intsony ianao, ho lasa parfait ianao ary araka amin'ny Andriamanitra Abrahama io ianao. Izay zany ny lesona antsika androany namantatra hoe iza le anaran'ny Andriamanitra Abrahama tena marina, fa ny ankoatran'io dia tsy izy daholo. Dia mazava ho azy ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama tena marina dia Yahva. Ary nantsoiny Isaia io any amin'ny Isaia toko fa misy 24 angambany izy. Isaia 26 mosa 24 tsy tadidiko tsara izy. Translittération sy ny phonème zany mazava ho azy miaraka amin'ireo. Isaia 26:4 ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah-ny Jiosy. Sefer Torah-ny Jiosy ty vakentsika ity io izy io. Io zany le rangotra koa ny Jiosy io io lay soratra Jiosy io, fa tsika tsy andany antso rehefa misy dikateny to akaiky to dia aleo tsika mandika an'ilay dikateny. Abitro va Yahva adeyad kibia Yahva. Io izy io fa mitambatra tsara io Yahva. Tena mazava be mihitsy io. Tena ny anaran'ny dada Yahva zany dia hoe Yahva. Ary tena miaraka tsara izy io. Io raha tsika mahita be nyvandravanao hoe araisiko soratra hoe tena ny fiantsonana azy dia tena atao hoe Yahva mihitsy izy. Raha tsika nahita teo nao ke jevantsika tsara ilay soratra io tsika hoe zao ty droite vers la gauche dia ty le toy ty Yahva ty ambany ty io zany le Yahva fa tena milahatra tsara mihitsy. Dao alaiko sary dia mihinanareo dia hitanareo tsara fa dia hoe tsy hitanay izy zany dia ndao metsika hoe tena fiantsonana azy mihitsy ny hoe Yahva io. Zay ty zao le ty io le dia ty ny toy rehefa avy eo io ny toy Yahva. Zay dia hitanareo tsara fa tena anarana fiantsonana azy mihitsy le hoe Yahva. Ka izay ny anaran'ilay Andriamanitra Abrahama Yahva no anarany. Dia matoka zany fa voaraintsika amin'izay le hoe ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama izay nitonoiny dadabe Mose ary nomeny Elia teto amin'izay ny fanazavana ny anarana Jiosy izay tena mahatonga olona parfait ary non pécheur, non sineur, ane tsy manota intsony dia izany anarana zany no antsoina hoe Yahva, Andriamanitra Abrahama. Io zany rehefa tsy niantso an'izay ianao dia diso io Andriamanitra anao io. Niantso Andriamanitra tsy izy ianao ary voafitaka ny tena izy dia ifitiavana moa ny Elia miantso antsika sady misintona antsika iaino hoe jereva Andriamanitra Abrahama io fa io le tena mpamonjy io. Dia ho jerevantsika amin'izay hoe rehefa niantso an'io ary dadabe Abrahama sy dadabe Mose tany amin'ny taona 1000 tany hoany mahery-tany tsisy talohany. Ny bokin'ny Silamo zao taty aoriana plus 600 taty taoriana elabe zany, tena taoriana elabe. Fa ny bokin'ny Jiosy Sefer Torah kosa tany amin'ny taona -1500 -1800 tany hoany
zay zany notraneny indrindra ka raha izay notraneny indrindra aseoko anao zany tsy azo toerina zany le teny dika zay fa ny marina zany de nyteniny dadabe Abrahama tsy dadabe Mose ary niantso an'io Andriamanitra io izy mianaka tamin'ny analana hoe Yahva konjerevantsika teo zao zay ahitantsika teo donc nampikely an'izay teny zay hoe Genesis 21-23 donc tsika jeren'izay Genesis 21-23 zay Genesis 21-23 hoe Bereshit moa zany filazazy ato amin'ny Genesis 21-23 mbola toy n'le teny teo apiko zany le izy Genesis 21-23 de hitantsika ato fa tena niantsonarany Andriamanitra mihitsy izy amin'ny analana hoe Yahva izany izy teo izy io hitantsika tsara hoe ao amin'ny Genesis 21-33 dia mbola miteny mihitsy hoe Bereshit Vahita Eshel Biver Shava Vaikrasham Bishem Yahva Eloham Elolam zafadiditra io le terme hoe Yahva foana zany hoe Abrahama zany de tena niantso mihitsy le anarana hoe Yahva aveka tsika ndray miteny anglisy adiko aminareo and Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of Yahva the everlasting any hoe niantso naran'Andriamanitra rehefa nametraka zavatra atao amin'ny toerana anankiray io zany ataontsika malakilaky ny dikateny satria asa lavitra ny teny zany hoe eo zany tsika de mahita mihitsy ny hoe Abrahama de tena niantso toko sy andininy telo zao nomeko anareo teo to amin'ny Genesis 12 de Genesis 13 fitiavana anao vonjena ty tsy resaka inona fa hoe andao vonjena ny fanahinao rehefa teo vonjena zany fanahinao de maiza menao zay rehefa tsy teo vonjena ny fanahinao de aza rina de vita fa ho an'izay olona mitady famonjena maiza meno ny tenin'ny Elia fa famonjena nataon'ny Elia anavitra anao hijerindre tsika manaraka zany hoe de inona ny toy izay satria rehefa ohatra anao zany ka manaraka an'izay teny Andriamanitra Abrahama zay de nakaiza io Abrahama io no niresaka rehefa avy io Andriamanitra Abrahama io niresaka anakaiza izy io ary aiza ny teny inona farany iza ny tokony menona amin'ny farany zany horesatsika indray zay manomboka amin'ny fampianarana manaraka zay efa tsy hoeninareo mety ho rapitso mety ho afaka pitso fa teo zany de valiny miaraka amin'ny Elia izy am'izao de zay zao toriko aminareo zao fa mandra-pahatonga ty amiko aty hojerevantsika mihitsy ny famarinana ho alefantsika tsikelikely fa tandroantsika zao mahita tsara mihitsy hoe Abrahama de manana le Andriamanitra ntsona mianarana hoe Yahva ary zay koa Mose Yahva atao Mose moa nafatany hoe Yahva fa atao amin'ny Abrahama mbola Yahva ny etsony anazy fa atao Mose vao nataony hoe Yahva ary ny mpaminany ny antso hoe Yahva zay vao tena mazava tsara zany sany ka mirary soatsika rehetra samotainao soary samby arafady dolo hoe fantatsika rehetra maneran-tany aty famonjena maneran-tany zao rehefa ny Elia zao mamonjy ny rehetrarehetra na Israeliany ianao na Araba ianao na Anglisy ianao na Vietnamiany ianao na Sinoa ianao na Amerikany ianao na Afrikany ianao ho an'ny rehetra ny famonjena Elia tonga amonjy Elia tonga navitra Elia tonga hitondra ny famonjena ho an'izay maniry ny hovonjena ary tsy anaiky tsony hovonony devoly fa mba ho avitra amin'izay aza matahotra ary ny mpamina ny faran'izay ny rahan'io dada malala Yahva io ny anarany dia Yahosoa ahojerevantsika mihitsy ny hoe iza io Yahosoa io ho tonga any mantsy tsika ahoana ny teny nambaran'io dada Yahva io inona ny tenen'io Andriamanitra Abrahama io hojerevantsika de satria ny tanjona ho afaka amin'ny fahotana ary ho tsy manota intsony ary ny olona hitanao mitoreto Elia lay olona tsy manota intsony to ambony tany ary lay olona tanteraka noho ny amin'ny fiarahany amin'ny dada malala Yahva andao hiaraka amin'ny Elia ianao voninahitra ao dada malala Yahva rehefa afakitsika sotrapetsaka dada malala Yahva noho ny amin'ny teny izy nomenao fa ny teny nomenao tena fitiavana ary famonjena
mampisaintsaina ny olona rehetra eto ambony tany hoe ho aizy ianao. Elia mangataka dada Maria vany, aza vela vonoany dia volontsony ny olona fa ampy izay naitao sy ny herinao amin'ny anaran'ny Aosy. Halleluja, amen. Dia mirary soa antsika rehetra samotaina soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana amin'ny manaraka indray veloma tompo.